Ny trafim-panajiriana ny ranomasina kosa dia tao nosy be tao no nanomboana azy. Varatsika vetrana izay miaraka amin'ny solitena any amin'ny faritra Diana. Itikasan'ny fitondram-panjakana malagasy ary toana ny mpiray-nombonantika nidram-panajariana ny ranomasina. Nosy be no nosafidiana hanomboana izany. Ny formation dia efa nisy tany Antananarivo izay atelier lazaina hoe mbola tsy pratika fa atia nosy be izy no pratikentsika amin'ny tanànany sy manodidina anosy be mba azahoana mampita amin'ireo tompon'andraikitra hoe inona zany ny priorité amin'ny ranomasina satria araka ny fantatsika dia maro ireo mpampiasa ny ranomasina. Ministera roa no mifarimbona amin'ity tetikasa ity dia ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny ministera ny arena an-dranomasina sy ny jona. No amafisina ny ndritra ity atrikasa ity fa tsy maintsy arindra ny fampiasana ny ranomasina mba ahafahany rehetra mahazo tombotsoa. Tanjona zany mba tsy hoe le sehatra anankiray mba le sehatra anankiray satria raha ohatra tsika hoe mpanjono misy fotoana amin'ny tarena zareo vao mandalo izy ny sambo touriste tsy mahazotontro izay mandraparivan'ny andro. Niatrika ity atrikasa ity ny mpiandraiky raharaha Amerikanina eto amintsika Andriamatoa Stewart Wilson izay nanamafy ny fanohanan'ny Amerikanina ny tetikasa amin'ny alalan'ny USAID. I could add, this is my first time in Nosy Be.